Tamin'ny vidéo teo aloha teotsika niresaka momba ny web. Dia androany indray tsika amahava ny développement web sy ny fitaovana ary ny teknôlôjia miasa ao. Dia mino fa vonona tsara ianao? Ndao ary. Avy amin'ny inona ary zany le web sy le zavatra hitantsika. Rehefa ohatra ianao ka eo alohana site web na application web dia ny zavatra ao anatiny ao dia matetika indrindra HTML, CSS, JavaScript. Indraindray ao anatin'ny voninahiny tanteraka. Indraindray ao anatin'ny enatra tanteraka. Io page web io afaka tonga dia foronina avy amin'ny alalan'ny fichier CSS sy HTML JavaScript na avy amin'ny alalana service mamorona an'ilay site ho antsika. Nefa ihany koa afaka ny générer dynamiquement ho antsika ireo HTML, CSS, JavaScript ireo. Dia voalohany daholo ilay resaka momba ny front-end. Araka ny fandraisantsika tamin'ny teo aloha dia ny front-end dia izay rehetra hitanao sy azonao hifandraisana amin'ilay site web eo anatrehanao. Vita avy amin'ny HTML io, ny HTML dia mamaritra ny contenu an'ilay site. Ny CSS indray dia mamaritra ny endrika na ny apparence an'ilay site. Dia ny JavaScript indray manisy aina an'ilay site. Mbola ho hitaritsika lava be daholo izao. Dia arak'ilay nolazaiko teo, afaka tonga dia codentsika directement ny code ampiasaina amin'ilay CSS sy HTML JavaScript. Andao tonga dia andramana hoe jerevantsika. Dia izay, vita. Nefa ihany koa afaka foronitsika amin'ny alalana service, ohatra ny Squarespace na Wix. Dia ntaona jerevantsika izay lalana izay. Dia vita. Dia nefa koa afaka foronitsika amin'ny alalana CMS le contenu antsika. Mila fotoana sy ezaka kely misimisy kokoa fa tsy mora ohatran'ilay namorona an'ilay site web à partir an'ilay service teo. Dia farany afaka manamboatra ny front-end tsika fa tsy HTML sy CSS JavaScript directement zany codentsika fa amin'ny alalana framework. Ohatra hoe React na Vue na Angular. Dia ndao hiresaka momba ny back-end indray tsika. Ny back-end dia izay mitranga any anaty serveur. Dia efa nanao safidy aloha zany tsika ny hoe tsy hampiasa service sady tsy hampiasa CMS na hoe content management system no tsy hanoratra an'ilay code front-end directement. Izany hoe raha isika ihany no hanao ny back-end dia mila manao programmation tsika. Langage vitsivitsy fampiasa ao anatin'ny programmation ny back-end JavaScript, PHP dia Python. Dia ny zavatra ho ilayntsika dia mila serveur tsika na hébergement web. Afaka miara-miasa amin'ny DigitalOcean tsika na OVH na ihany koa Google Cloud na AWS. Dia ny base de données antsika misy safidy PDB izay ho resahantsika manaraka fa misokajy ao anatin'ny mampiasa SQL izay mampiasa table na ny NoSQL. Dia afaka mampiasa GraphQL koa tsika izay tena manamora ny asa fa nefa sarotsarotra raisiny izy amin'ny voalohany. Ny eo amin'ny programmation JavaScript indray dia afaka mampiasa Express.js tsika izay fampiasa indrindra ao anatin'ny environnement ny back-end ny JavaScript na Next.js izay manamora ny SEO nefa ihany koa développement mahadynamique sy réactive an'ilay site tsika. Ho an'ny Python misy an'ny Django, ho an'ny PHP misy an'ny Laravel, misy approche simple sady aingana ny codage na i Symfony izay malaza tsara izy raha eto amintsika. Dia hatreo ny aloha ny androany mino fa afaka nanampy anao izay vidéo izay. Raha nanampy anao dia asio j'aime amin'ny vidéo manaraka indray tsika mifankahita.